Zay no mahakasikan'iny fa misokajy roa mazava tsara kosa ny fitinjara-pahefana eto Madagasikara. Mbola tsy mazava ho an'ny vahoaka sy ny mpanao politika sasatsasany izany ka nitondrany ny tompona andraikitra iray avy eo anivon'ny ministerany atitany fanazavana. Rafitra roa samihafa no mameno fitinjarana fahefana eto Madagasikara. Misahana mivantana izany ministerany atitany sy ny fitinjara-pahefana izay nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay. Raha Nambaran'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, sekretera jeneraly ministerany atitany, dia misy ny dingana rana entina mamaritra amin'ny farim-piadidiana tsirairay momba izay fitinjara-pahefana izay. Io tokoa dia tsara ny manamarika fa misy karazana rafitra roa izay mifanindran-dalana eto amintsika. Ny rafitra voalohany dia mifandraika amin'ny fitsinjaram-pahefana. Io ny antsoina hoe vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana. Raha ny voalazan'ny lalam-pandroenana dia misy karazany telo izy ireo, dia ny commune, ny faritra ary ny faritany. Raha mahakasika an'ireo vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana ireo, ny fananganana azy, ny fanovana ny anarany, ny fanovana ny famaritana azy dia lalàna no manao izany. Zany hoe tapahana eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny rafitra faharoa indray dia rafitra mifandraika amin'ny antsoina hoe fanapaha-mpitondrana, déconcentration. Amin'izao fotoana izao indray dia ny fokotany, ny boriboritany ary ny distrika no mipetraka eo anivon'ireo antsoina hoe farim-piadidim-panjakana ireo. Ny anankiray zany hoe vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana, ny anankiray antsoina hoe farim-piadidim-panjakana. Raha momba ny fananganana na ny fanovana mahakasika an'ireo farim-piadidim-panjakana ireo indray zany hoe ny fokotany, ny boriboritany ary ny distrika, dia didim-panjakana raisina eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement indray no mahakasika sy manova ary manangana an'izy ireo. Tompona andraikitra mivantana amin'ny fitantanana ny atoko sy ny vondrona politika ihany koa ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Hatreto dia 9 ireo atoko politika izay nitonona ho mpanohitra ny politika ankapobeny gouvernement, ary andrasana kosa ny didim-panjakana entina mampiatra ny satan'ny mpanohitra. Amin'izao fotoana iresantsika androany izao dia 9 ny isan'ny antoko politika ara-dalàna nanao fanambarana fa ho mpanohitra ny fitondrana eto Madagasikara. Ny hotohiny zany dia andrasana ny fivoahan'ny didim-panjakana, fampiarana an'ilay lalàna mifehy ny fanoherana ara-politika eto Madagasikara. Ary satria dia tsy maintsy ny fanjakana no mandrindra, mampiantso ny fiaonam-ben'ny mpanohitra amin'ny fanendrena an'izay ho filohan'ny fanoherana ara-politika eto Madagasikara. Herinandro taorian'ny fanatanterahana ny atrikasa nasionaly momba ny fanapaha-pahefana dia niroso tamin'ny famolavolana amin'ny fehezan-dalàna ny ministerany atitany. Rapitso no heverina apetraka eo anivon'ny antenimieram-pirenena izany volavolana-dalàna izany, izay nasiana fanotsiana madinidinika eo amin'ny teboka manan-danja sasatsasany.